Fanantenana tantara nosoratany Nicolas Rakotomanana ho velomin'ny tapaporoana sy toerina olona Christophe Rabiarimanana miaraka amin'ny Saoly Tatiana mandray feo ny Tina Rakotomalala na indrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero tompony nandraikitra sy mpanantontosa tapaporoana. Fetra, fa andeha hiarina ho aiza amin'ity andro alina moa ty ianao ty e? Andehako. Andeha? Andeha ho aiza? Tsy maintsy mandeha ary onja. Tsy misy hanina hohanina angatsika. Fetra, tsy eken'ny saiko mihitsy izany kasainao atao zany ka? Eny e, ka na za koa zangery onja tsy manaiky e. Saingy tsy maintsy raha te hihinana sy hitafy toy ny olona rehetra. Tsy ekeko kosa ary Fetra. Raha halatra no hihinanako dia aleoko misafidy maty refony anohanana eny foana. Raha halatra no hitafiko dia aleoko mitafy vorokotsay eny foana ary Fetra. Tsy mety ry izany ry onja. Fa te ho faty ve ianao e? Anao ahoana hoy ny reninao raha mahita anao amin'izao ianao mahia kely izao. Nefa tovovavy nofosana sy tsara tarehy nalaiko teo aminy. Takatra ny sainy izany e. Isika anie tsy misy miasana dia ny anankiray amintsika azy e. Ka ny fahatakaran'ny sainy izany mihitsy no mitarika azy amin'ny medisiny. Tsy maintsy hiteny mantsy izy hoe averenao ty ihany koa ny zanako rehefa tsy velonao fa aza mpijaliana toy izao. Na izany kosa aza very Fetra dia asa ratsy no hamelomana ny ankohonanao. Ka raha izany moa no misy maninona e? Azafady kosa ary Fetra, tsy izaho mihitsy ny andeha hihinana ny alahelon'olona. Nefa ry onja dia tsoroko aminao fa efa ela ianao no nihinana. Ory Fetra, vokatry ny asa fangalarana daholo ve ireny vola hoentinao ato an-tokantranotsika ireny? Onja, tsy mangalatra izany ny filaza azy e. Mba makantsian'ny tena fotsiny ahafahana mivelona. Tsy lasa zandry Fetra, tena tsy lasa mihitsy fa maty ry ianao ka. Raha tia moa ianao ka tratran'ny olona any, ka maton'ny olona any, dia aiza izany ny tany alehako? Aza mieritreritra an'izany aky malala. Aza mivaky loha amin'izany ianao. Sady zange tsy dia hoe tsy ho laharain-dahany akory e. Mbola miarakaraka amin'ny zalahy fotsiny dia mahazo kely e. Indraindray aza miandry ny entana sy ny akanjon'ny zalahy fotsiny no ataoko fa tsy mandeha mangalatra. Ka tsy mety izany ry Fetra. Tsoroko aminao fa izay naman'ny ambolambo dia ambolambo, izay naman'ny mpangalatra dia mpangalatra ihany koa ny filaza azy. Ka tsy misy azoko atao angery lonja malalako e. Miala tsiny ary Fetra, tena mivalo aminao mihitsy fa tsy afaka nirapetsapetsa ny mpangalatra izany Dia inona ary izany no ataoko e? Aza atao an'izany moa ry onja. Mbola veriko ihany fa tsy fidy no ange izao e. Tsy fidy no ananao an'izany. Fetra, tsy misy ny tonga lafatra, fa ny tena olona manam-panahy indrindra dia ny olona matsapa ny adisony. Ny olona matsapa fa tsy mety ny nataony dia mivily lalana. Ao aky fa vonina ny vily lalana ry onja. Saingy ny androany alina avelao aloha andeha fa efa miandry ao velany ao zay ry zalahy. Maman, aty ve ianao ry maman? Onja, fa iny ty mampikoropaka andrivo maraina e. Misy inona? Misy marary sa ahoana e? Tsy sahy mihitsy ry maman. Fa misy inona ho ao mipetrandry aloha fa tantara ho amiko e. Misy inona? Lozany e. Tena loza ry maman. Nalain'ny polisy tao maraina vao mangiran-drary sy tao nge Fetra e. Fa naninona hono ry onja? Dia tsy haiko mihitsy e. Tsy mba nisy fotoana ny fanazavana akory. Tonga dia lasa ny polisy any izy. Nizay raha fampipotra sady ny ahako. Ndrino
efa rarana tsy hanambady tsy lamboto ohatran'iny mbola misisika ihany zaho zany voamiratra maso jenjim-pitiavanako ry maman koa izany dia mbola mandatsa ihany olona tsy fantatra na meloka na tsy meloka akory dia atao an'izany adresy za indray dia tsy ampianarin-dry manavaka ny setroka sy ny tomany nanao tao foana tany izay mivadin-drima tombotrango izany manay mafy mihitsy ary maman raha misy izany dia mino fa noho ny tsy fanananay no antony dia mangalatra tatao aminay ndry hatramin'izay tsy oronin'inona izao mety halatra angamba ny velomana ko aizany tsy orofon'ny pôlisy niverena ty ronja rehefa tsy velony sa mbola andeha hitazona ny rambona akanjony hatrany am-ponjakoa vadiko ane ina ry maman dia maninona efa vita voady teny ambony hotely izay ka na ankasoavana na ankaratsiana dia ho tia hiasy anajazy mandra-patapitry ny fofonaiko mihitsy orionja manetry ny vonina tranananay ray aman-dreninao ane izao ataonao izao ny zanak'olon-kafa aza rehefa anarina manaiky atory sy ahitsy ndry zanaka nateraka indray tia ny manala-paraka mba hazaraisina ho toy izany kosa re ny tsy fitiavanareo amin'ny fetrany betsaka ka zara aza misy mahazo azy toy izao any liana sisy oviana moa ty indriny mba manaiky tenenina raha nanam-pahatatahana ny vavako amin'ny fitenenana ndry angamba efa nihitatra hatrany am-poditsofina lasa lavitra loatra izany resantsika izany ry maman ny atony atongavako aty dia anampony tosy efa ty indray tsy misy malalaka ny trano ato dia miverena mody fa aza miafy velolany boka ny trosany aza tapahana aloha ny teniko tsy angatapolo izany ary maman fa andao mba hiaraka mangy amin'ny fetritsika tsy manam-potoana amin'izany raha ny aniosiny apitso rionja raha amin'ny herinandro ambony angamba mety malalaka Ianao le rakotoary fetra amin'ny maksa eny tompoko za mihitsy efa voaraiko tany amin'le komisera nanatranao teo ny taratasy momba anao efa vita ny fitsirihana sy ny fanamarinana ny taratasy tsy maintsy nitehirizina any amin'ny pointeur zany ary rehefa avy nandalo tany amin'ny poste de garde dia za no mandray anao zao za no chef de poste mandamina amin'ny toerana misy anao ato am-ponja dia faly mahafantatra tompoko fa toerana tony ahoana moa izany misy asy efo eto tany mora aloha dia mbola mitambatra avokoa na ireo voaheloka na ireo mbola miandry fitsarana izany ve sy efo mizara enina ny toeram-pamonjana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy ny quartier A, B, C, D zay misy ny lehilahy ny quartier E kosa misy ny vehivavy dia mahazo misafidy izay tiako hitoerana amin'ireo quartier A, B, C, D ireo ve izany sy efo sa tsy mahazo miankina amin'izay karazan-keloka nataonao ny toerana miatrahana anao ny quartier A no misy ireo karazan-keloka tsotra voafonja noho ny raharaha-keloka madio ny ady-heloka tsotra ary ireo efa nahazo taona izay ny quartier tokony hisy tompoko ianao zao nangalatra ny aro von'olona tamin'ny fomba feno abibiana no nahatonga anao aty dia any amin'ny quartier C no misy anao any daholo ireo voafonja noho ny heloka mavesatra toa anao ny mpamon'olona ny mpanao vola sandoka sy ny sisa oka re sefo marina tena tsy hoany ka maty any oka re raha sefo marina tena matahotra sady inona ny atahoranao misy lalàna mifehy azy nge mifonja rangaty tsy misy antony tokony atahoranao mihitsy na mpamon'olona aza ny voafonja ray dia tsy misy ahafantarana azy mihitsy hoe mpamon'olona no ny fitsipika entitra mifehy ny voafonja ka oka mosy efo marina avy eto anao savaina so dia mitondra zava-maranitra tsy mitondra an'izany sefo avy eto aloha savaina tsy misy bon esory dia atao vety ny fekibinao iny dia miditra ianao dia inona sefo no esory fa tsy mahazo entina miditra any iny ajanony etsy
reka toy izao zany aty amponjy. Fiarahamonina ray manontolo no fahitako azy. Misy tsena fivarotana kely toy ny any ivelany ato. Ny mponina indray dia lehilahy daholo ny aty amin'ny quartier misy aty. Lehilahy masika fijery. Toy ireny anaikitra ireny izy mianakavy izay mahita mo. Mahatsiaro toy irery aho zany kina. Nefa moa atao ahoana fa dia izao mivokatry ny natao e. Mbola fa ora maromaro izay ny nijanonako teto dia efa toy ny ray andro sahady. Vao amin'ny 3 ora tolakandro izao. Rovina re vao hariva ny andro e. Inona zao ny hevitra izany soniri manino zany? Ohatray, fa toa mikoropadropaka mandeha milahatra daholo ny olona rehetra. Fa misy inona ary? Mitondra vilia, koveta kely, sio kely daholo izy zany. Sady milahatra. Misy fizarana sakafo e zany raha azoko tsara. Leo ihany keo mba andeha eny fa tena nona zany ka. Nefa aiza moa zany zay vilia mba hitondrako ny ina. Leo ranga milahatra fotsiny dia eny hita eo Soatray le ty aza misisika kosa nama. Inona ary zany ataonao zany ranga ty e? Manitsaka fotsiny tsy. Tena dinganitra latony tsy misy aho zany. Eto anoloko eto daholo no misisika izay vao tonga rehetra. Misongona daholo izy zany fa aloha ikisaka kely etsika. Toa tonga ty dia koveta be mihitsy anie zany oentinareo zany rambo e. Anga tsy mba nisy vilia kelikely tany. Ela vely ty tsy leo mangazo maina. Ny atsasakilao ihany ny atsasakilaona dia barika ray aza no entin'ny lamilahatra eto e. Mangazo maina zany mila arany eto fa tsy vary Tena aleo aho hitady an'le sefo mandamina ny toerana tokony hisy ahy iny ka. Tsy lasa mihitsy no mijanona ato raha ohatran'izao ny iainana. Angatahako izy mba amindra any amin'ny quartier milamindamina fa mahery setra be ny ato ka. Sady izy iny to mba tsotsotra raha ny fahitako azy Tena tsy lasa raha sifo matahotra na ny hiara iaina amin'ireo ary aleo mba any amin'ny quartier milamindamina no mandeha. Tsy azoko atao mihitsy zany e. Efa ao ny fiarahamonina misy anao dia anjaranao no miezaka mifandray amin'ny zareo. Tena mba miangavy re raha sefo marina. Tsy maintsy ao ny toerana misy anao e. Aiza mifanerasera amin'ireo voafonja namanao ireo ianao. Ny faneraseranao no amin'ny aina ny fiarahamonina ty amponja e. Ka raha sanatry vonon'ireo ao dia ahoana raha sefo? Sory ao anatin'ny sainao zany rangaty a. Tsy misy an'izany fa aza matahotra. Ahoana tokoa moa zany sefo ny momba ny sakafo aty an-tanimora aty e? Ny mangazo maina no azo antoka fa misy isan'andro e. Dia izay ihany ve? Tsy misy vary? Raha maniry ny hinana zavatra hafa ankoatra amin'ny mangazo maina ianao dia manafara amin'ny fianakaviana izay tonga mamangy anao aty. Ka raha ny momba an'izay indray aloha sefo dia tsy misy raha ny rarahin'ny fianakaviako tsy nigatra taty an-tanimora mihitsy ko. Raha tsy hoe tonga andahatsangary zareo. Ny vatiko ihany zao no mivaky loha amiko. Nefa mino fa nanoa tokony isan'andro azy izay manahirana azy ka. Dia mila miasa zany ianao raha te hihinana. Sady ny fizarana mangazo maina ny ray mandeha isan'andro ihany. Isaky ny folakandro amin'ny 3 ora ny fizarana azy.
Fa miasa ahoana mora ze fa tsy azo koa. Zange zao aty amponjy. Reo voafonja rehetra hitanao reo dia tsy misy mipetrapetra-pony zany. Ao no mivarobarotra kely, ao no mampiasa ny talenta-nanany mba hinanany anina. Zay eto amin'ny administration pénitentiaire dia manome fahalalahana hoe voizo le talenta. Misy ato ny tranomboky manamy sy miara-miasa akaiky, manosika tan'le famoahana le talenta. Ay ve? Dia misaotra anao sefo na mpahafantatra. Fa ahoana sefo somba azonao ampondramo mavili kely aloha akako sy nanako mangazy fa tena nona zany ka. Misy vilia mihitsy ao amiko saingy za tsy ampindrana. Ny any zavatra lazaiko anao dia izao ihany. Mahaiza mifandray amin'ireo namanao voafonjy ireo, any mindrana vilia ampiasaina. Ka tsy zay fa lasa aloha mbola maro koa ny asa miandry ahy. Tena lasa izy marina. Ino zany fa tsy maintsy fampiraharaha amin'reto fonjato reto ihany zany ko. Aleo fidina ihany zay ho alaina namana so matimaty foana ato ka. Tena enjana ny atsika amin'ny andro alina zany ka. Mangina be zany aty atokotany zany tena tony dia tony tokoa. Ny mpiandro fonja no mivezivezy aty atokotany fa matory avokoa ny voafonja rehetra. Ary inona no ataon'ny lahy aty atokotany aty ry zandry Tsy mahita tory ary zoky Ohatray. Tena tery loatra le fandriana dia tsy mahazo aina mihitsy dia aleoko mihitsy aloha nakarivotra aty atokotany atyko. Hita mihitsy lahy hoe tena mbola vaovao be amin'ny fiainana ato. Zany letsiny tsy maintsy iainana aty mila mianatra amin'ny fomba fiaina ato lahy raha te hivoaka velona ato. Mbola vao mizatra mihitsy ary zoky vao mijery tsikelikely an'izay fomba aty dia miezaka manaraka moramora eny. Zay indrindra mantsy ho any tiako teneniny. Fa ahoana ary zoky fa inona tokoa moa zany no fomba fiaina tsy maintsy arahana amin'ilay fatoriana ato Zao ry zandry Ie. Mila manaraka toromarika rehefa matory aty fa tsy mitovy ny any an-trano hoe mahazo atao daholo zay fihetsika tiana atao mba hampahazo ainy Ny fandriana tery no anton'izay. Ka le toromarika mihitsy angeny tena tsy mbola haiko ry zoky Ny fadiana voalohany aloha dia ny matory maty. Tsy maintsy miainy foana ny sofina na dia mikipy aza ny maso. Rehefa misy mitehaka dia miara-miodina miakavia, mitehaka manaraka dia miara-miodina miakavanana indray Eny efa tsy karotro mihitsy zay fa le mamola tena manaraka lizy mihitsy ny tena mbola tsy vitako ry zoky Zany daholo ihany no nilalovan'ny rehetra tamin'ny voalohany ko. Saingy mbola veriko ihany fa mila fadiana mihitsy ny matory maty Misaotra ry zoky amin'ny toro lalana. Fetra aloha no fiantso Ay fetra. Ny andray naina. Misaotra raha naina. Tsy misy isaorana ny amin'izany fetra. Tena mamirifiry be zany atsika aty zany Angatsy mbola hiditra montsy fandriana Aleo hiditra amin'izay ary dia isisitsisika ao amin'ny zalahy ao Fa zao aloha aza dia zatra n'le mivoakalina toy izao ihany koa rehefa ty fa sahirana ny rehefa katoerana tory sady mahatezitra ny zalahy le izy rehefa atao matetika. Voaraiko daholo izay toromarika rehetra omenao izay ry naina. Tsy maintsy ho arahako tsara fa toa mbola ho ela no iriariavana ato Zay indrindra le tsy maintsy sonjovina. Ary andao amin'izay hiditra fa sady mangatsika ny mamely ihany koa zany moko zany Fa dia efa mahery vaika toinina loatra ny fanafodika sy ny men'ilay fetriny andrity Efa nifahana nialatra tao an-trano tao
tsy haiko na efa naprafesiny tsakitsahany hatrany tapondoha dia mbola tia ihany mivikiviky manaty bary azy ty amponja. Maman zao no tokony isaina hoe sao dia mba voany sy tia mainty amin'ny fetra ary tia za. Aiza ve ka vao nanomboka niala tany an-trano tany anaty bus efa eto ambaravarana mangy azy mbola tsy mitsahatra manaratsy azy ihany. Tsy maintsy miteny ary onja. Jereo ange tindrira tsy lasa mozatra sy gozatina kely noho ninona noho ny fitiavana ninjy lambotiny ihany. Miforongotona daholo ty rehetrarehetra ty, vary, sire, menake, akanjo savony. Mba aoka izay maman efa eto anoloan'ny birao fandraisana nesika izao Miaraba tompoko. Manao any ianao? Inona no azoko anampinanareo azafady? Amangagatraka inona moa Izao tompoko no vadin'ny Rakoto ary fetra Max. Afaka mba miona aminy ve azafady? Ay, tsy maninona mihitsy fa ao anatin'ny ora famangina tsara nareo efa nahazo taratasy azona mamangy? Efa nisy tompoko. Mba omeo kely hoe azafady. Ty ary sefa. Tena izy indrindra ty. Ianao ihany no mangy sa mbola misy olo-kafa? Dia firy raha misy? Tsara ho fantatra mantsy fa voafetra hotely ihany nisan'ny mpamangy voafonja ray. Anankiroa ihany izay ka. Za sy ny reniko. Mazava izay misy zavatra terina any aminy ve? Ie, misy tokoa reto sefa. Tsy maintsy soratanao amin'iny karine daholo izy rehetra. Aza misy adinoana na sotro ray azy. Eny tompoko, efa voasoratra daholo izy rehetra sefa. Omeo aty hoe le karine azafady. Dia ny entana rehetra koa amariniko. Ireto ary izy rehetra sefa. Mety tsara daholo reto afa-tsy tia ihany. Tsy azo ampidirina ato ny fourchette. Izany hoe rehefa zava-maranitra Izany ve? Misaotra tompoko nampafantatra. Mandrosoa aty ary nareo Dahondro maman. Onja, fa dia diavindria inona nataoko any? Andrasako eto tandria tsy ho an'izany Andao sefa fa tsy handeha izy Ay, andao ary midira ianao Otry, ary fanga andeha ihany ty maman? Eny tokoa. Andeha ianao sa hijanona ary madama? Tsy kilalao anie ty asako ty Aleo hiditra any ihany sefa. Toa taky mangatsika mantsy eto ivelany eto izany. Ary andao midira raha izany Miandry kely eo nareo fa tsoko izy Eny tompoko. Eto ianao mipetraka Misaotra indrindra sefa. Handray ty ianao ry fetra. To atsatra kely sahady. Manao ny onja malalako. Ny resaka tokony atao rangaty fa tsy lozana mangala ampijery ety eo Manao ny maman. Misaotra anao amin'ny fahatongavana. Tsy mangatsika kosa ato atranaty sefa ao ivelany eo toatra mandrivotra beko. Tsy mendrika an'izao ianao ry fetra. Tsy nanao ratsy izany ianao. Tsy ry onja. Nanao ratsy ary tena miendrika ho azy ho sazy miatra amiko izao. Noho ny tsy fananantsika ny antony ry onja. Tsy tandria izany ry onja. Jiolahy io fa andao tsika andeha. Tena vitanao tokoa ve namon'olona ry fetra Vitanao? Eny miaika fa alatra miaro von'olona tamin'ny fomba fianao abibina no mahatonga ho aty saingy tena tsy azo hijanona ny ela mihitsy neto raha izany ry onja. Efa hoe andao andeha ho aza sotominao alory maman. Andao avelao ndao saingy tsy vitako izany mandatsaka ny olona izany
fa le namako nitsoaka izay karoa amin'ny polisy hatramin'izao na vita namono an'le tompotrano tamin'ny fomba feno abibiny. Fa tena hoana loatra e. Inona no antony nahatonga anao indray tsy kobakoba tamin'izany tsy olona zany? Izao ianao midy aty fa izy tafatsoaka. Noho ny tsy fananantsika no antony ry onja. Mahandro fotsy lavo izao. Tsika mivady samy tsy misy anasa. Ny fianakaviana tsy nisy nijery atsika. Tsy efa tapitra ve ny ora fa mangina raha sefo a? Zay ve dia tsisy 12 minitra? Toy izy ny resaka reo mivady fa mbola tsy tapitra izany akory. Eny sefo misaotra betsaka. Miangavy ianao ary onja. Asa telanina amin'ny ranomasy izao ty ora volamena eo antsika ty. Fo maika mampitombo amin'ny fahoriako atao onja mba hitanao voton-dranomasy toy izao. Azafady ry Fetra. Tona loatra ny foko mahita anao toy izao. Dia tsy tanako ny ranomasiko. Fa hono asefa? Hono zay? Afaka mihaona mivadiko aty amin'ny fonja tsy amin'ny ora famangina ve a? Raha mpivady ara-dalàna nareo ka misy fotoana ianao tsy maintsy mihaona aminy, dia omenay alalana nareo ho fitsonjovanay mpiasan'ny voafonjany maha olona. Saingy tsy maintsy hoentinao kosa amin'izay fotoana izay ny livret de famille ho amarin'ny surveillant général. Dia voafetra ihany koa ve izany ny firesahanay amin'izay? Voafetra eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 minitra eo. Ary ato amin'ny poste de police ihany ny toerana azo anaovana an'izany. Ary tsy maintsy arahana maso ny chef de poste no miandraiky tan'izay. Misaotra indrindra sefa. Ka inona moa izany ny olana raha tonga dia matory aty mihitsy indrira izany? Miala tsiny fa tsy afaka manao an'izany zareo ry madama. Ty lesy le vilia alina fa misaotra indrindra rinaina. Efa tonga namahangy ahy mantsy ny vadiko sy ny rafozako dia mitondra vilia sakafo. Tsy misy isaorana letsy ry Fetra. Fa tokony mba asilona zavatra kosa atao anatiny fa tsy dia foana be ohatr' izao e. Rehefa avy eo letsy Ay. Vao manaingina sonjo mihitsy aho zao. Sady tonga dia efa misy siramamy. Ay kosa. Efa nasaiko ny kopakopa Bernard eo ny afo. Sambatra letsy lafa mba misy fianakaviana matsiaro. Za angamba dia efa tena adinon'ireo fianakaviako mihitsy ny fisiko aty. Aza miteny an'izany letsy alarinaina. Ka zay nge letsy ny marina. Tsy maintsy mbola hotsarondro zareo fola faza manao an'izany. Eny vao manomboka marina ny sazany lahatỳ amponja dia miteny an'izany la. Fa hoana ity? Le taona voalohany higadrany lahatỳ amponjiny ihany la no be mpamangy sy tsaroan'ny fianakaviana e. Fa rehefa tapitra izay dia adino. Izany daholo ny tranga amin'ireo voafonja maro be ireo e. Adino tsika voafonja mba ho fampiakarana ny moraly letsy e. Fa ela tokoa moa izany izao rinaina. Firy taona ny saziny lahatỳ e. Voaheloko mandra-pahafaty letsy TFP. Fa inona le tia no antony? Nanao vola sandoka angana reo sa? Za tsy mpanao vola sandoka ka. Fa mpanao vato soa dia nivarotra vato. Dia le bandy kely nasena nivarotra an'ilay izy no fitahan'ny olona avy any. Tao anatin'ny vola 3 tapitrisa. 3 etsy ny vola sandoka. Dia izao migadra mandra-pahafaty aty izao letsy e. Zany ve letsy rinaina? Zany letsy e. 20 taona zay no tsy nirarahin'ny fianakaviako tsony. Ary za no mitady an'izay hoaniko atao tany morato. Miasa amin'ny alalan'ity baby foot ty letsy e. Fa ahoana tokoa no nahazola azy io? Raha ny momba an'io indray letsy noho ny fitondran-tena mendrika nananako nandritra ny fijanonako taty amponja no nahatokisan'ny tompon'andraikitra ahy. Eto ny fialam-boly ho an'ireo voafonja ireo fa filokana sy fampitomboana izay kely eo an-tanana kosa ho an'ireo izay mahafehy azy io. Ohatray efa mikopaka miantso antsika io letsy raha Bernard fa
andao amin'izay ihinana an'le sonja. Marina tokoa zany. Efa masaka angambo izao matoa izy miantso e. Andao ary Orlava, retoreton'izay taona tazomy vetivety fa andeha kely a. Tsy hoe malaina ny andony efa-tranondria akory raha miteny izany. Mbola tokony hanaovana zavatra fa dia lanilany any fotsiny. Nefa ny trano ao ambandrianao malalaka, mipetraka fotsiny ao. Ka le tadi-trano indray iny tsy ho voako rehefa mivoako fetra e. Aza manonofo ionja. Efa any ny tranon'iny. Ny vilia sy ny sotrony aza akory tsy efa naterin-dry any. Na izany azy e. Ny sasy manapetra ihany ry maman a. Tsy migadra mandra-pahafaty ihany izany izy, fa tsy namon'olona. Eritreritry ny risa mirery izany. Raha izany ohatrandry dia mamorona fiainam-baovao mba tsy miantehatra amin'izay azo boboky intsony. Tovolahy be dia beraky ny tanàna io retsy a. Sady le efa nomanina Israindry ho vadindry ihany angeretsy ka efa sasamy andrendry ihany. Ifery tianao ve? Ie. Za aloha dia tsy hanambady an'izany e. Na hozonana aza, na miendriny aza, mampitahotra na mijery azy a. Zay mihitsy mahavoandry ity. Aza jerena retsy ny tavany a. Ny areny atao an-tsaina dia takona daholo izany rehetrarehetra izany. Sady raha solomanana arainy ange ka voalany depite teo e. Isaky mijery vaovao amin'ny tely dia mahita azy foana tatoato izay a. Ory maman a. Efa manambady ane ahy e. Dia maninona? Sanatria akory mbola mpitovy ka iresana maman izany eto. Ny tokony heverina zao dia izay avoka hiaro amin'ny fetra. Aizy tindritiana hita vola amin'izany e. Amina milion angeretsy ny vola laniana amin'izany e. Tsy zavoka eny an-tsena akory izy ity ka azo ny 200 sy ny 100. Maman a. Finantinao ane fetra e. Aha. Fa tsy olo-kafa akory. Tsy manambinato an'izany ary kialany ity a. Olon-dratsy ny amiko. Tsy mendrika ny arovana. Fa sika mianakavin-dreny ary mpaniato. Dia tsy eny ary. Aza mba zany natao resaka atao tranato ry onja. Tsy maraina, tsy hariva, tsy atoandro dia fetra roa. Ahoana sakafo ny anaty bady ahe, ny akanjony. Raha endrindry mandehana hevery izay findrahanao ambany rianao. Efa kaiky koa zao mantsy ny farany volana. Endry maman. Dia mba mikarakara koa vatana fa tondrindray ity ny tohatra ny antitra alohako raha izao no mitohy. Tsy efa mety ve zao ronaina? Meo teo jereko. Tia re. Efa mety aloha ny raha fahitako azy a. Tsy mbola azo itetehanana amin'izao ry fetra. Mbola dombo be ny sisiny. Tena efa reraka ihany any tsiky sy mipoka azy teo ka. Fa angaty tsy misy hevitra hafa azo atao e. Ohatra n'izao daholo ny ataon'ireo voafonjy ireo e. Ny sotro no amboarina ho sady antso ny forsety satria tsy misy zava-maranitra tafiditra izany ato. Enjana be nge mifanaraha-maso ato e. Tena tsy mbola haiko ny manao azy koa. Efa mety ane ity e. Saingy mila kikisana tsara ny sisiny ilany fa tsy matetikana izany antso dombo be izany. Tena mahita ny tsy fahita mihitsy aty amponjatsika. Ao atao vaingany ity izy fa be dia mpiandry fonja anie raha hitany manao an'io eo e. Nefa aleo mihitsy anaovako azy ka. Aingana sao voasazy eto tsika raha tratra eto. Ao mihitsy le tsy ataovy aloha. Natao vetivety io fa maka ho aterina koa nge ho marotoa lavo io e. Zany ho le tsy eo ihany. Tena nahavariana le tantara ny Bernard teo iny. Le hoe ahoana indray no nalasa ny sainy lahy teo? Ka ty izy hoe 5 taona izay no nikaramany ny kopa-kafo teoko. Ohatrany tsy mampino a. Izy mihitsy hoe zany mpandro sakafo ato e. Tsy hoe mpandro ny sakafon'ireo voafonja rehetra akory izy fa izay voafonja nyray ina amin'ray fatany eo ihany e. Dia izy mandro ny kasikoroto maraina toy ny paty, vary sosoa, mangazo hafanaina.
fa izy tsy mandray vola eo izany raha tsy indraindray ihany a. eny e, ny teneny teo hoe mba mahafinaritra azy fotsiny le mikopakafo fanalana ny agadrany. Asa zao izay andembony toerana eo rehefa mivoaka amin'ny fonja izy. 5 taona mantsy sisa dia tapitra le 20 taona sazany atao ponja. Dia sakafo fotsiny izany ny karamana eo amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy satria ireo voafonjy ireo dia tsy misy mivelona mba hitahirina mitady vola mba hananganan-javatra fa mitady vola mba hinanana daholo ireo. Dreraka mihitsy izany raha zaza. Zandray ny afa-baraka tamin'ny monsieur le député sy ny zanako. Raha tsy zanako vavy tokana iny aloha, efa asy nanaovako azy angamba. Fa mba nakaiza tokoa ary izy iny. Toa efa 3 andro azy tsy nahita azy ngelingelina no sady tsy nisokatra intsony ny hevitra ambany tao. Sao mba nanao toa foana tany ary kariny. Za kosa ny lavika any amin'ny fianakaviana any. Azany izy tsy hamenatr'olona. Aloha mihitsy aloha atsoko fa dia tsy fantatra izay mahazo azy ihany ka. Zay kosa fa nandeha izy izany. Allô? Allô? Fa toa tsy raisiny. Tena mamperitreritra izy izany a. Ahoana reny hanaovany Alfred vady koa raha fantany hoe monina toky ihany no nampitsoakany ny toy izao hoe. Aloha averina tsona ihany ka. Tsy moa izany dia mandeha foana fa tsy raisiny. Sa maninona ary izy izay ihany. Allô? Allô? Andrekako. Somba mamono tena ao anifotrany eo. Aleo hitana dia jerena aingana ka. Ionja! 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 Tena misokatra ho azy ty varavaran'ity izany fa tsy mety. Inona reny ny trangato hoe? Amin'ny anaran'ny lehibe ny fonja eto tamin'ny mora sy ny mpiandry fonja rehetra no isoraka anao rifetra. Raha tsy nisy anao angamba dia sahirana ihany izay mpiamina rehetra tamin'ny tranganisy ireny a. Tsy misy isorana akory izany sefa. Ay ve tena gidragidra be toy ireny rehefa miady ry zalareo e. Ny tena marina dia tsy tokony ho toy ireny izy fa noho ireo voafonja samy manana ny namany dia lasa miditra amin'ny ady tsy tokony hidira ny sasany satria miaro ny namany. Dia ny hafarany moa dia tamba be toy ireny. Nefa nge dia resaka tsy misy dikany na tonga ny korontany e. Sy halatra akanjo hoe. Ka zahay foana mitarika ady eto rifetra. Raha tsy resaka sakafo dia halatra akanjo dia hala-bola dia ady loka reo ihany. Dia nalefa nakaiza tokoa ary zalahy reny izao e. Sy voaporofo fa na tonga ny ady na nandray anjara tamin'ny ady dia mahavesatra ny sazy a. Mihidy ao anaty trano efajoro vita amin'ny simenitra sy voadidina vy any amin'ny cellule d'isolement. Zany ve dia mihidy 4 andro any izy izany sifa. Ny SGI ihany no manao ny sazy ijanonany eo. 70 andro na mihoatra an'izay. 2 volana ve? 10 andro ny voakanga any andrindra. Tena mavesatra tokoa izany sazy izany ka. Amin'izay fa hitsara e. Tsy misy mitsitsitsy izay mpanakorotana aty a. Dia misakafo very zareo amin'izany sa tsy rasefo? Misakafo izy ka. Anaterana mangazo mainy iray mandeha isan'andro mitovy amin'ny sakafo ny voafonja rehetra ihany izy. Dia izay ihany ve? Zay ka.
Izay namany malahelo azo no manatitra vary na sakafo hafa hohaniny eo mandritra ny fotoana mampidy azy eo. Dia tsy mahazo mivoaka mihitsy ve na dia misy mamangy aza rehefa voahidy any? Misy mamangy rery ihany izy no mahazo mivoaka kely eo amin'ny grillage, fa tsy mahazo mihoana amin'ny mpamangy. Avy eo miverina midy ao ihany, ao izy matory, ao izy misakafo, dia ao anatiny ao ihany izy manao amin'ny malotony. Inona re zany azoko atao hoe herinandro izay tsy tapopoka ihany izay misy mihitsy hoe aiza na aiza. Le telefona nandeha efa tsy nandeha intsony nanomboka afaka omaly. Be tsy hitako ihany izany izay atao. I Alfred anefa ity tsy mitsahatra manontany azy ato. Inona re zany ataoko hoe? Ary maninona mora tanterahako le afatra navelany teo ambony farafara iny e? Aiza moa le taratasy? Ty eto. Karakara ho fetra ny amponja raha malahelo ahy ianareo. Monja. Le soratra amin'izany mivandravandra amin'ny penina mena. Ny olona tsy tiako maizina mihitsy ny asiana karakaraiko. Inona moa fa dia ilefitry izany rasendra. Zao ve voatongona fetra? Ka zay angely ity nipetahana senina dia tsy maintsy nandeha tongotra e. Ohatra fa naninona le ty? Ka simba hono le tsy le fiara fitondrana voafonja hiatrika fitsarana. Efa mambolana maromaro any le ty ny fiara iny ny simbe. Dia tsy mbola vita foana kosa ve? Ka mbola tsy vita le tsy matoa izay nandeha tongotra. Fanaondry zareo mpiasan'ny voafonjo ireo no manofa taksi be nefa sa tsy nanofa zareo? Nanofa anankiray mihitsy ry zareo fa tsy atonina tao daholo izay rehetra e. Dia izay azo antoka rehetra fa tsy mahery fihetsika nandeha tongotra niaraka tamin'ny mpiambina 5 lahy. Ay. Angale tsy tara vao tonga tany Anosy a. Trangy efa mpiseho letsy izany fa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy a. Nanahoana nefa ny tany? Manefa sazy 20 taona letsy a. Miampy mahereza letsy ry fetra fa aza dia mivalaketraka toy io a. Ny anay azy tia mandra-pahafatiko. Tsy dia izany sazoko izany loatra letsy no mahasendana toy io a. Fa misy inona le ty a? Marary anga elasa ahoana? Mbola vao mitomboka letsy ny sazoko dia efa nahavita nanadino any olo tiako a. Tsy nisy nisako sainy izay fitsarana tany fa folo ny masoko mitsopalotra etseroa mijery azy. Manantena nahita azy a teny amin'ny fitsarana ka nefa indrisy letsy. Ny farana ihany ny fitsarana fa tsy nahita an'izay salovatavany ahy letsy. Eny tsy izy ihany moa izany no tsy tany fa tsy nisy mihitsy tany na dia tamingakavako azy. Teny an-dalana hody dia nandrambaramba ny masoko ary izay tovovavy jereko dia toa ionja avokoa. Na nyraisy reny niteraka ny laza ve ty dia tsy nisy tao? Tsy nisy nanatrika mihitsy? Ny fianakaviako ve? Tsy letsy a. Tsy misy mahafantatra ninninona ary zareo any ambany vohatra angamba izao. Indrisy mantsy ry vitan-dratsika. Mitraka letsy a. Hatreo ny sazy dia mahaiza mamindra amin'izay rehefa tava voakato e. Tsy manana heritsaina hoentina miatrika an'izany aloha hatreto e. Mety amiko dia ny aza miteniteny foana ry fetra.
efa ezaka nampialamba avy tany lan'izany sazy zany. Misaotra letsarinaina. No ialahy dia hitraka ianana dia trotraky ny adi-tsaina lalina aza. Ary andao hisakafo amin'izay fa ialahy ve tsy noany? Miaraba tompoko, amangy anga ianao zay madama? Tsy amangy aka. Saika mba hiresaka kely aminao fotsiny. Hoe ahoana zay? Le izy zany hoe tonga dia vatany ny resaka ao madama. So tsy tokony izano andray ianao. Samy manana ny andraiky mantsy izay rehetra ato a. tonga dia ho vataniko tokoa ange zany. Tonga dia alefaso e. Zara teo maika hamonjy ny asako. Zao ary ho avoaka le vinantoko voafonja ao. Ho avoaka? Ie. Ho avoaka ahoana moa fa tsy azoko tsara ny tianao lazaina. Ho avoaka e. Zany koa ve dia tsoaraka ao raha sefo a. Tena tsy mazava amiko ka. Ohatrina raha nomeko anao e. Zay vao mazava amiko. Tsy manao tsolotra ny aty madama. Mahavaly anao angamizay a. Mo sefo a. Mba manona kely ianao dia ezahako tratrarina raha mbola tsy ampin'izay ny vola netiko aty. Tsy mivazivazy aminao madama. Mitenena ihany ianao farany eo fa tonga dia ampidiriko atsy amin'ny toerana misy ny vehivavy voafonjatsy. Tsy lavitra eto amintsika nge misy an'ireo e. Okarera sefo a. Vazivazy mantsy zany fa anatitra an'reto entany reto aho amin'ny fetra e. Tsy izany no lazaina fa eo ny miodikodina manita-kevitra eo. Aiza ny karine? Ty tompoko. Efa voasoratra ato daholo reo. Ie ny tompoko. Ary miandrasa eo fa saiko sy niaviny kely vetivety. Madama ohatry ny ahoana le izy eo sefo a? Le raha matova vetivety somary ranjanana iny e. Le nitsidika taty ndray mandeha riva e? To rafozanao le izy raha mifahazoko azy. Oka zao raha sefo a. Za tsy mila fanomezana vokatry ny fiatsaram-bela tsy avy any amin'iny. Aleoko tsy misy. Aza manao toy izany rifetra. Tsaranao aza ve mbola misy fianakaviana mahatsiaro e. Ny hafa tsy misy mahatsia azy maniry mafy mba isy amangy sy anaterana zavatra toy izao. Tsy za zany raha sefo a. Raha tena mifofeny fitiavana tsy misy fiatsaram-bela tsy dia manaika. Mbola resaka lava zany rifetra. Tsy ny avoangy an'ity fa maiky le rafozanao ao e. Avereno any iny raha sefo a. Tsy anisy sonian'io zany a fa avereno ireo entana noentin'ireo. Aza manao an'izany kosa letsy rifetra. Raisy fa aza miavinavina oatra an'izany e. Ohatry ay ve lahy ao aoriana korinaina. Ka sao le tsy misaviny amin'izay zavatra omeny ao a. Zany raha matoa zany angeletsy ka tsy hanaika ho vinanton'izany mihitsy na hivadika tany aza ny lanitra e. Aza mieritreritra oatra an'izany letsy e. Mety efa niova izy zay matoa mahatsiaro any lahy ty. De ahoana natao zany fa maika hamonjy ny asako e. Tsy ho raisinao zany reto entany reto a. Avereno any sefo fa tsy ilaiko a. Tsy hanisy soniany karine iny zany mihitsy aho a. Ay, zay zany fa averiko any aminy reto. Ay tonga ianao rifetra. Eo mahazo toerana ary. Misaotra indrindra sefo a. Fa misy inona tompoko? Zao rifetra. Rehefa natao ny fandiniana manokana ny fomba pihetsika ao taty amin'ny fonja. Tafiditra ao anatin'izany ny fanadiovana ny fonja sy ny mandidina rehetra dia hita fa mendrika ianao. Mankasitraka indrindra sefo a.
Noho izany dia voasafidy manokana tamin'ny alalan'ny commission de triage des personnes détenues corvéables enao ry Rakoto ary Fetra Max ka voaray anaramaso ireo namanao voafonja mahery fihetsika, indrindra fa ireo voaheloka ao namon'olona sy ireo mpanao aferandrongony ary ireo voafonja izay mikasa nananandrana itsoka ny tena mila raha maso akaiky. Voaraiko daholo zay se fa dia anisan'ireo voatokana anao ny asa madinika ihany koa ianao, toy ny fividianana ny entana izay ilain'ny voafonja ato anatiny. Anisan'ireo itokisan'ny lehibe ny fonja ho afaka mivoaka miantsenany an'ireny vohatra ihany koa ianao. Matokisa ianao fa tsy ataoko raraka tany ny fitokisanareo asy foa. Ho marika manokana amantarana anao dia ity misy bracelet atao amin'ny tanana. Tsy vidiana ve ty? Tsy vidiana fa omena apetaka amin'ny tananao e. Dia apetaka amin'ny tanana ankavia sa ankavanana samy mety daholo? Atao amin'ny tanana ankavia ka. Dia misaotra indrindra se foa. Tsy misy isaorana akory fa tohizo ny fahendrena ry se. Fa inona hono izany soratra amin'ity bracelet ity izany? Andromaso. Andeha amin'izay asefo raha tsy misy ilana ho atsony. Tsy misy tsony fa mahazo mandeha se. Dia arapaina fa nahazo grady nareo zany ko. Anga hity zay grady fa dia raisina mpanetreteny izy ity. Dia miomana fa hitombo isa ny voafonja akahalany lahatam-ponja ato. Fa ahoana ity? Mahazo anara-petaka hoe Sonegal nahazo baiko ela raha vao be tato-bolana loatra ko. Ka angaha kosa moa raha misy an'ity bracelet ity dia hiavina amin'ny zalahy. Vao maika azy ireo alaiko namana daholo. Zay tokoa angaha hoe ka tsy faka ry zalahy sasany misy an'ireny mantsy matetika lasa miavinavina mihitsy. Tsisy mihitsy le tsy miavinavina izany ry naina. Namako foana ary ny tsy namako mbola tsy maintsy ho alaiko namana. Tiako leto izany fomba fisainany lazany ry Fetra. Toy izy foana trany. Ohatry ary izy ality izany miogaoga sy mitabataba izany. Ry zalandray angam'izany ry zalam-panakorotany tonga dia raisina ndraikitra alamina. Inona hono izany lazainy? Miakatra hono ny figadrany miakatra hono ny gadra. Tsy mio toa tsy manakorotana izy fa mitabataba fotsiny ka. Valaka sy reratsaina noho ny faharetan'ny saziny no mahatonga azy miteny an'izany. Misy maro ny toa azy. Ao ireo manao fihetsika mahery, mitabataba, mitomany, ao ihany koa ireo miteny rery. Mba tsy misy lasa-dala azy. Ay, efa nisy maro be ny lasa-dala teto ry Fetra. Tsy mazaka amin'ny faharetan'ny fihazonana azy amponja, zay ny antony. Fa inona ny nampihetsoana ny laty orina ina? Jereo ty? Hoay, bracelet Andromaso. Nahazo grady ihany koa ny akamako kay dia arabaina lety izany misaotra ry Fetra. Saingy tsy dia hoe grady loatra ny andraisako azy ty fa marika fisalorana ndraikitra. Orinaina ohatrany tsy dia ao tsara angenareo izany sao dia tokony ho any amin'ny infirmerie tsika zao fa oko zao ry Fetra, oko zao fa tsy maninona izany elary ty tao sevitra beko tsy maninona ahoana koa oka amin'izao ry Fetra fa aza misahirana. Efa elany natsapa ny tenako hafahafa fa tsy maninona ihany avy eo
afaka ho azy eo foana zany aretina zany. Tena tsy tokony hanao an'izany ry naina na izany aza ka lasa miotrika eo le aretina raha toa ka avela amin'izao fotsiny fa tsy tsaboana. Eny marina zany lazainy lazany saingy oako zao tsapako fa mekely andro manalina ny heriko. Zany velo ty ry naina. Ka tsy tokony andro tsony ange zany fa tena sepitra letra ka fetra andao le tsy mitehena amiko dia hijery ny vomberan'ny fahasalamana totsika. Tsy afaka miaona letra. Naina olitiry naina, tena ny tambotsitry naina dia torana. Naina avio aloha ampioro zalahy. Aory zalahy koseho ny tongony fa aza dia mijerijery fotsiny ohatry zao nareo akoseho tena tsy mbola miverina ny ainy. Andao tonga dia bataina any amin'ny infirmerie izy andao ao batao zalahy. Aleo avy any amin'ny tongony sasany za avy eto ambony andao. Nanomboka tamin'ny fotoana nanomezan'ny mpiasa ny fonja fitokisana iny dia tony tsy migadra aty mba nahazo fahalalahana kely ana dia tsy manontolo azy zany fa ampahany ihany. Eo ny hoe afaka metsena mivezivezy toy ny olon-drehetra izay voasafidy manokana, tonga ny Analakely, Andravoahangy, Mandro Seza, Akadindratombo. Niraisiko ampitiavana ny fanefana ny saziko ary lasa vetivety tamiko dia toa 5 taona sisa ny sazy efaiko. Ho afaka mahadidy io amin'izay aho. Toa manomboka maniritsy kelikely ato amiko koa ny alahelo an'ireo namako izay ho laozako afaka 5 taona. Namana taty amponja fa mifandray am-po, mifanampy. Manjaka ty ny valitanana eo amin'ny samy fofonja. Maro eo mifampiankina mandritry ny tontolo andro. Toa lasa fiarahamonina kely mihitsy mifandray taon'ny mpirahalahy. Raha vao miresaka hoe namana te inaina ny tonga ho an-tsaiko voalohany. Ora mangidy tamiko ny saranay. Maty izy. Narary vokatro ny loton'ny mpitsabo. Efa niezaka namonjy azy ihany ny infirmerie teto. Nisoko niadana tato amponja ny aretin'ny naina ka vao nandamaka izy dia tapotra ny ainy. Efa noentina nitsaboana tany ivelan'ny fonja izy saingy. Mipetra alosy eto fetra. Maro soa amin'izay nareo tompo. Ionja ianao? Za tsy handray an'ireo mpamango ireo raha sy foa. Mipetra alosy. Mazo toerana nareo madama. Dia zatovolahy toy io ve ny nanadinonao ary ionja marina io tsy zandrinao am-polo taona. Mba henoy aho aloha ry fetra. Tsy misokatra kory ny vavako dia efa zany sahady ny lazainao. Fantatro fa fialatsiny dia fifonana ny lazainao zao ka. Raha mbola mijoro eo bandy kely io dia tsy resaka aminao mihitsy aho. Fanantenana mandany ianao voaka vetivety vetivety fotsiny aho fa tsy ela.
Jere moa zany tambotambonao any. Toy ireny tsy ho fata reny ianareo roa. Eno amin'izay ary aloha fa efa lasa izay. Dia alefasy koa ny resaka ao fa na izaza ka mijanona eto e. Aleo mihidy 30 taona tramomaizina toy izay hiandry anao ela eto. Ary mba mitotia moa aty e. Miresaka aminao ane e. Ary aza mila vanina angamba rehefa tsy resaka dia velao andeha. Fetra. Fetra. Tsy olo tiako izany fanantenana. Zanakao izy. 10 taona izy izao. Inona tsara hoe rionja. Fa nga ianao... Eno ry Fetra. Bevoka tokoa tamin'ireny fa niniko ny afenina taminao izany. Ary nahira sendra reny koa za tsy mahalala izany. Dia taiza ianao nandritra n'izay fotoana ela be izay? Tany aminareo tany ary Fetra. Tany ambanivohitra. Tany Akazongoaika e. Dia androany mihitsy avy niakatra aty hariva. Dia izao mivatana aty Antanimoro izao. Ray rionja. Tiova ny sainao. Tsy mbola nampirafy anao izany aho. Na dia maro aza amin'ny fakapanahy teo anoloko. Misotra kely rionja malala koa. 5 taona sisa ny sazoko ato. Fa aiza aloha ilay zanako teo e? Fanantenana. Fanantenana. Aiza laha teo ry fanantenana. Aiza izy teo? Mety tsara ve? Monsieur le député, monsieur le député. Sana ve? Mifitaratra monsieur le député. Vola sy fiara matsy. Fa iza koreto? Tsy nivarotra ranako izany aho a. Ireo vola dia mividiana zanaka aminanareo e. Sa manamboatra ny tianao? Maman! 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 Ndry! Tsy fantany akory hoe izany. Tsy naposiko toy izao fiatraika fialako teto aminao ary maman. Ny tonga sainanao ny tanjoko. Ankehitriny maninona tamina ataoko fonary maman. Tsy tiako terenao hanambady izay olona tsy tiako tiako aleo tena fitiavako mba tsy hoky azonao amin'ny fitiavam-bola sy ny harena. Eny tsapako ankehitriny fa noho ny fitiavanao any nahatonga anao toy ireny. Mikatsaka fiatananao ahy ianao. Ka nefa diso ianao ary maman. Tsy mila bareo ambony vola sy harena velively no impisahan'ny fanantenana. Fa ny ao anila tiako sady tia mandrakizay. Fanantenana. Tantara nosoratany Nicolas Rakotomanana. Novelomin'ny tapaporohany tsy toerina olona Christophe Rabiarimanana. Miaraka tamin'ny Saoly Tatiana. Nandray feo Mintina Rakotomalalo. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompon'andraikitra sy mpanatontosa tapaporohana.